Ny krizy ny tsy fahaiza-mitantana ary ny kajy politika. Voasokajy ho fady ranovana indrindra eran-tany ny malagasy raha araka ny navoaka ny gazety Tia Tanindrazana. Ho resantsika moa ny zavatra rehetra mikasika any Madagasikara ato anatin'ity video ity, fa mialohany hiresantsika an'izany aloha dia toy ny mahazatra ary mbola tsy miova foana, azadino ny miabone ny chaîne tsika ary mbola manentana anareo rehetra hanao j'aime ny video ary noho ny farany dia azadino ihany koa ny mametraka ny commentaire satria any no ahafahantsika mifanakalo hevitra sy mifampizaratra kefa ary mifampitafatafa. Ndehary ataontsika izany rehetra izay voalaza tetsy aloha izany, mialohany hirosoantsika amin'ny filazana ny zavamisy sy ny fizarana ny vaovao eto amin'ny Madagasikara. Ny mpanao gazety anankiray izay azo lazaina fa tena manana ny lazany dia nampanantena fa hamoaka video afaka fotoana fohy. Ny video izay avoakany moa araka izay nampanantenany dia raikitra indray ny fitakina ny famoahana any depute Mavitara any Vangaindrano hoe fanambarana izay nataony koa dia afaka fotoana fohy ny video ho izy. Andrasantsika moa izay famoahany video izay fa tsara foana ny mampahafantatra mialohany hivoahany izay video izay ary efa miomana isika rehetra hijery ny video izay avoakany ity namana mpanao gazety anankiray ity. Ny hafa izay ho resantsika indray ny hoe jirama any Ambositra. Mihamafy ny resaka delestazy ho any Ambositra renivohitra. Ora vitsy sisa no andehanany jiro anatin'ny iray andro nanomboka ny 3 Jolay raha nisy fagitra tena tsy nahitana jiro tao anatin'ny 4 ora. Vokatra izany dia nisy ireo andian'olona ny tokona ary nilanja sora-baventy nitaky ny fiverenany jiro anio sabotsy. Araka ny fantatra teo anivon'ny jirama dia olana teknika vokatra ny fahasimbany grupy no nahatonga ny fahatapahana lavareny ary eo ihany koa ny fahatarany fahatongavany solika. Nilaza ny teo anivon'ny governora fa hisy izay solika tonga izay anio 4 Jolay amin'ny 5 ora hariva. Ireto hitantsika amin'ny sary reto moa dia anisan'ny sary nandritra izany fitokonana izany ary misy mitondra sora-baventy milaza hoe leo delestage izahay ary tsy misy jiro izahay. Ireo ny marary ny mponina tany koa dia nasehon'izy ireo tamin'ny sora-baventy nandritran' izany fitokonana izany. Ary anisan'ny sora-baventy izay navoakan'izy ireo koa nandritran' io fitokonana io dia ny hoe mila vahaolana maharitra ny jirama ho izy ireo fa tsy vahaolana izay memeka tsy mahagitra hafirina akory ho ifanehoan-kevitra izy ireo. Tato ato zay moa dia nalaza ity resaka delestage sy ny olona mitokona ity asa hoviana mba ahitana vahaolana moa ity resaka jirama ity. Apetraka antsika ny mikasika izay resaka jirama sy ny delestage ary ny fahatapahan-jiro zay, ndeha isika hiditra amin'ny resaka hafa izay tokony ho zaraina ato anatin' ity video ity. Loha teo aloha Mariky Ravalomanana dia nanome hafatra ho an'ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny vovonana firaisan-kina. Hoy hafatra Andriamatoa Mariky Ravalomanana ho an'ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny firaisan-kina. Ho solombavam-bahoaka ianareo fa tsy ho depute maleto ho izy, ampandrosoy ny tanàna izay nahalany anareo ary azavitahana ny vahoaka. Izany ny hafatra izay nomeny Andriamatoa Mariky Ravalomanana ho an'ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny vovonana firaisan-kina. Zavatra tena marina tokoa izay ary tsy azo lavina ny hiriny vahoaka izay nifidy ireo solombavam-bahoaka dia ny mba hisolovava izy ireo ary havita hisolovava izy ireo fa tsy araka izay teneniny Andriamatoa filoha teo aloha hajaina Mariky Ravalomanana hoe ho depute malety. Ray aman-dreny ara-politiky ary ray aman-dreny ara-taona moa i Andriamatoa Mariky Ravalomanana koa dia rariny izy raha toa ka mananatranatra ireo olona ao anatin'ny vovonana firaisan-kina izay lany solombavam-bahoaka ary nananatra mafy hoe aza manao depute malety ianareo. Fa tany amin'ny distrikany Beroroha kosa moto miisa 5 no nozaraina tamin'ireo sefiny CSBD manerana ny distrikany Beroroha. Ireto moto ireto izay fanomezana avy amin'ny mpiara-miombonantoka UNICEF hanamora ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana. Zay ny tany amin'ny distrikany Beroroha koa dia zarainay ato anatin'ity chaîne ity mba hahatonga anareo hafantatra ny rehetra mandalo eto a Madagasikara n'aiza n'aiza izany, na atsimo na avaratra, na antsinanana nandrefana eny na ao anivon-tany aza.
Fa tany Toliara kosa mitohy hatrany ny fahafafoy be izay tanterahany fikambanana Tomirana hoe Toliara Maharo Raiky ka tao amin'ny fokontany Ankatsaka no nanaovana izany ny androany ary olona miisa 400 no nanatanteraka izany. Hitantsika amin'ny ireto sary ireto izany fanatanterahana ny fahafafoy be izay nataon'ny fikambanana Tomira na hoe Toliara Miharo Raiky. Mivadika kely any Etats-Unis isika satria anisan'ny vaovao tena malaza ity vaovao ity, noho izany dia tsy maintsy zaraina ato anatin'ny ity chaîne ity ary tsy maintsy ampahafantarina ianareo ihany koa. Malaza ka tena malaza izy ity ka izany indrindra no antony izarako an'ity vaovao ity. Etats-Unis dia nanamafy John Biden fa hirotsaka ho fidina filoham-pirenena Amerikanina nandritra ny tafatafa izay nataony tao amin'ny ABC ny omaly zoma. Tsy misy mahafeno fepetra kokoa noho izaho ary vonina handresy any Donald Trump ny tenako amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao. Izany ny fanambarana izay nataony John Biden nanoloana ny tafatafa izay nataony tamin'ny ABC. Nolaviny araka izany ireo fangatahana azy tsy hirotsaka intsony satria raha midina ny tombontsi toho izy ka niteny hoe John Biden miala amin'ny hazakazaka dia hiala amin'ny hazakazaka aho fa tsy hidina izy ho hatrany izy tao amin'ny ABC. Izany dia anisan'ny fanambarana izay tena nalaza nataony John Biden tao amin'ny ABC koa dia tsy maintsy izaraiko aminareo ato anatin'ny ity chaîne ity. Heverina indray any Madagasikara isika, tsara ny mampahafantatra fa nialatsiny antsoratra tao amin'ny page Facebook ny Isefrija tamin'ny video izay nataony mahakasika ilay resaka tany Allemagne. Maro ny tohina sy tezitra raha niteny aho hoe possible ve ny fanolanana raha eto Allemagne hoy fanambarana izay nataony. Niampy an'ilay teniko hoe midira MP amiko raha misy vahaolana, olombelona ahy ka mety ho diso ary tsy mihizingizina amin'ny hevitra aho rehefa diso fa manaiky hoy fanambarana izay nataony Sefrija. Ka eto aho dia mialatsiny aminireo izay tohina rehetra ary manomboka eto dia tohizako ny video fitondrana tsikitsiky izay fataoko fa niresaka ady hevitra tena tsy havanana amin'izany aho rehefa namakafaka hoy fanambarana izay nataony Sefrija satria dia ompa sy karazana teny mararomaro no azoko. Izany ny fialantsiny izay nataony Sefrija tao anatin'ny tambanjota indrindra tao amin'ny page Facebook-ny. Maramparana antsika azy angamba dia araka izay navoakany gazety taratra ny hoe krizy tsy fahaiza mitantana kajy politika voasokajy ho fadiranovana indrindra eran-tany malagasy. Izany anisan'ny gazety izay navoakany gazety Tia Tanindrazana fa voasokajy ho fadiranovana indrindra eran-tany malagasy. Mampalahelo tokoa i Madagasikara raha izany ny zava-misy fa atao ahoana moa hoe tsy maintsy mbola ho isy foana ny masoandro mibalika sy ny masoandro miposaka. Zay koa angamba ny namarana ny video tsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka mankatelina ianareo rehetra navita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Ary ny tsara indrindra dia tokony miabone ny chaîne ianareo. Mahatsara ianareo miabone izany chaîne izany dia tsy tara amin'ny video izay alatsakay ato ary maeto amintsika. Zay ho ary Noela tsy atao lava ny resaka metrabeloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny magnaraka indray eo. Bye bye, ciao ciao.